Tany Rantsara Nord indray fantatra fa miaramila iray izay maty nahatezeram-bahoaka. Araky ny voalaza avy any an-toerana hatrany dia efa dose ity miaramila ity, izany hoe efa nahazo alcool kely ka nandeha nandrahona ny raim-pianakaviana iray ary niafara tamin'ny fitifiran'olona ka nahafaty olona. Ary izay no isan'ny nahatezitra an'ireo vahoaka tao Rantsara Nord zay ka niafara amin'izao hatezeram-bahoaka nahafaty an'ity miaramila ity. Ka nipisipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay raharahana miaramila izay maty nahatezeram-bahoaka tany Rantsara Nord no tena imatimatesantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Général Lilson asio miaramila ampiambina ireo ala arovana ary avereno ireo ankomba harem-pirenena izay mampiavaka any Madagasikara any ivelany. Nihaona tamin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny governoran'ny faritra manerana any Madagasikara ny andro ny 13 Janoary 2024 ho fandaminana ny paikady hanatsarana ny tontolo iainana ao Madagasikara no tanjona tamin'izany. Tsy nihambahamba nanoloana izany ny governoran'ny faritra Sofia Général Lilson René de Roland fa nilaza sy nanazava ny fomba fijeriny tamin'ny andriamatoa ministra momba ny ady atao amin'ny doro-tanety sy ny tetikala ary fiarovana ireo biby sy harem-pirenena izay mampiavaka any Madagasikara. Tokony hisy fiarah-miasa ny ministère de l'environnement et du développement durable sy ny ministère ny foloalindahy ka ametrahana miaramila ampolony manodidina ny ala arovana ho fisorohana ny doro-tanety sy ny harem-pirenena ao anatiny. Raha sanatria misy afo amin'izay dia izy ireo no mamono sy mitady izay tompon'antoka mandrapaha tongava ny fokon'olona manampy amin'ny famonoana ny afo. Andraisana fepetra hentritra ary tsy andeferana ny mpiarakandro na ny tsy manaja sy ny tompon'omby izay tratra mandoro ala. Toraka izany ihany koa ireo mpanao tetikala sy ny orinasa maniraka olona hanao izany ahafahana mahazo vokatra ilain'ny orinasa toy ny volon-katsaka izay mahazo vahana ankehitriny. Omeo toerana malalaka ahafahana mamboly ireo orinasa sy ny mponina misehatra amin'izany mba tsy hiditra anaty ala arovana ho hiatrany i Général Lilson René de Roland raha naneho ny heviny. No amafisy nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa tokony averina ao Madagasikara ireo biby toy ny ankomba izay harem-pirenena mampiavaka any Madagasikara nefa hita any ivelany. Iza mahalala raha ireo vahiny ihany no mandoro alina aty mba tsy hananantsika ireo biby mampiavaka atsika ireo izay efa manomboka hita any amin'izy ireo ho hiatrany izy namarina ny fanazavany ary niantso ny handraisan'ny ministera andraikitra hentsitra manoloana ny fahapotehan'ny tontolo iainana ny faritra raha teo tsy miravoravo tanana fa manao izay vitany araky ny fahefanana eo am-pelantanana. Eo amin'ny resaka fahavetavetana indray dia nahazo fampitandremana i kapitainy Lakamby. Mpisirasira amin'ny Facebook maro no niantso fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana raha nahita ny fampianarana ny fomba fanaovana firaisana ranofo mba hahazoana fafiny sy tsirony izay nataony kapitainy Lakamby tao anatin'ny pejiny. Nanao fanambarana sy fampitandremana azy noho izany ny zandarmeriam-pirenena amin'ny alalan'ny page CRGN Antananarivo. Fampitandremana fanondrony ity avy amin'ny mpitandro filaminana ity izay azony izy ity ary tsy hisy fampitandremana intsony aorian'izao raha ny fanazavana hatrany. Tafahoatra loatra ny zavatra nataon'ny kapitainy Lakamby hoy ny fanehoan-kevitry ny olona maro izay nahita ny horonan-tsary. Ny sasany kosa dia nankafy an'izany horonan-tsary
izay tao anatin'ny pejy kapitainy Lakamby izany. Itsinkilan'izay tany Sambava ny tolotena teo amin'ny zandary tao Sambava ny alahady lasa teo iny ihany Isaidy ilay mpamily na vandoza ka namoizana Isefo andria finaritra Doris ny ainy tamin'izany loza izany. Ny asabotsy no niseho ny loza teo amin'ny fisakanan'ny pôlisy eo Ambarivo Miambana Sambava. Tsy nahazo ny hisatry ilay fiara ka nanosy any Sefo Doris izay teo ampisavana tikitiky. Navelany ngam-pamily teo ny fiara izay noentiny ary nitsoaka izy mialohany nandehanany tao amin'ny zandary. Ndao amizay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha izay nahafaty ny miaramila tany Ranotsara Nord. Fira famaky miisa 5 teo amin'ny hatony ary ny ampy torabato sy vely zava-maranitra no nanaovan'ny fokon'olona an'ilay miaramila iray izay tao amin'ny distrikany Ranotsara Nord faritry Orombe ny alahady lasa teo iny. Tsy tanany ainy ity mpitandro ny filaminana ity vokatry ny fahaverezan-draha be loatra izay taminy. Nitifitra nahafaty olona izy ity ka nahatezitra ny mponina. Resaka fety sy fiarahana mikorana no ny antombohany Sakoroka. Nisy asandahalo tao amin'ny tanàna atao hoe Bedabo ny alahady lasa teo iny. Andian-dahalo maromaro no nikasa hangalatro tao hoy ny loharanom-baovao. Nanao antsovonjy ny tompon'ireo omby ireo ka nanao fifanenjehana avy hatrany ny zandary sy ireo miaramila 4 tao an-toerana. Nahitam-boka ilay hetsika ka nandositra ny fahavalo ary tsy lasan'izy ireo ny omby. Nahafaly ny tompony omby izany ka nanomana valisoa ho an'ireo mpitandro ny filaminana iretsy farany. Izany hoe nisy ny fiaraha-misotro sy mikorana teo amin'ilay tanàna mba hafisaorana azy ireo noho ny omby tsy lasany dahalo. Voalazan'ny loharanom-baovao fa lasa nody avokoa ireo zandary rehetra rehefa vita ny fety. Iretsy tafika kosa nanohy ny fiarahana nisotro tao amin'ny tranony lehiben'izy ireo. Ny alin'io andro io araka izany no niseho ny fitifirana olona izay nataony miaramila iray. Efa mamo izy no tonga tao amin'ny brigadiny zandary sady nilaza fa nahavoativitr'olona. Nangataka ny hafenina moa izy ka notazomina tao amin'ny trano maizina na chambre de sûreté. Efa nirovitra nanenjika azy avy any aoriana nefa ny fokon'olona miaraka amin'ny fitaovana maranitra. Araka izany dia voadidiny ireto olona anjatony ireto ny lakazerina. Nisy ihany ny fampiresahana nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny kandidany ben'ny tanàna iray tamin'ireo olona ireo saingy tsy voafehy ny Sakoroka. Tsy nanaiky ireo olona marobe fa nitorabato an'ilay miaramila. Ireo zandary kosa tetsy andaniny tsy maintsy niaro ny lakazerina sy ireo vady aman-janany ary ireo efitrano nisy ny fitaovam-piadina. Tao anatin'izany no maty ny olona ilay miaramila. Voafira famaky sy niharany daroka raha ny loharanom-baovao azo hatrany ity miaramila ity ka izao nitarika fahafatesany izao. Ka noho izany dia mirary fironana feno ho an'ireo manamanjo ary ainganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.